Alleluia. Araka ny fandendrena sy fandaminana moa avy amin'ny filomy fikambanana sy reto ray aman-dreny itoterana dia hitsangana hitondra fampianarana foya mahakasika ny amin'izao zavatra ho ataontsika izao ny tenako dia tsinona fa ny batisa sy ny fandoran-jaza. Ombelomelo moa dia nisy fiarabahana natao teto mbakomanandreny irabany tsiraray avy ary mirasoa samotahin'Andriamanitra daholy ary eto dia misy fitahina hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia hitombo aminareo mandrakariva lezany. Alleloia. Ezahana ho fitinina satria ny fotoana mandeha ka dia hoe zako ao anatin'ny fotoana fohy voafetra zany mitondrana ireo loahevitra anankiroa lehibe samy manana maizy azy eto amin'ny fikambanana eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ary atao zany betsaka nefa mahalala io fampianarana io fa misy vaovao betabetonga eto zay inonay fa mila izany fampianarana zany ka dia zay tsy maintsy hitondrana fanazavana fohy eny azy nafetrano dia irosika nefa ivavaka foy eo mpiterana fotsiny dia horaisina ny tenin'Andriamanitra. Tompo anao ny teny ary izany teny zany dia tianao ho ampiasaina eto aminay any amin'ny tsiraray avy any mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa natanteraka ny asa zay nandroanao azy. Noho izany dia mamela ny teninao anjaka zay ary ny fahamarinanao hitoetra ao amin'ny tsiraray avy. Sotra Jesosy io. Amen. Alleluia. Ry ralahy sy anabavy, ahita ianao zavatra lehibe anankiroa manana maizy azy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary ampiarina eto amin'ity androany. Hitanao zany ary eto mba azahoako mametaka ny falebiazana zao fomba mpivavahana zay hoatretsika eto zao zavatra ara-baiboly ary zava-marina dia zao no lazaiko aminareo eto am-piandohana. Tsy hoe hita fotsiny ao anatin'ny baiboly izany fampianarana zany fa tena zava-dehibe ny lazana aminao fa natao tamin'i Jesosy mihitsy izany zava-dehibe toriana aminao eto zany ary tsy vitany natao taminy fa nampanaovy ny andro zany hoe nasainy atao. Fatatsika Jesosy lay arahantsika koa raha ny zavatra azo atao aminy sady ampanaoviny mino aho fa tsy azo atao akambo zany ary zany famarinana tsy mampisalasala ary manafoana zay mety ho fisalasalana rehetrarehetra. Ka hoy aho tsy hoe hita fotsiny eo amin'ny baiboly fa zavatra natao tamin'i Jesosy ary nataony andro zany. Inona zany? Voalohany ny fanoloran-jaza na tsodrano atao amin'ny zaza ary ny faharoa ny batisa. Noho izany ao amin'ny Jesosy tsika no hifantoka aka izay lesona fo zay. Hoy aho hoe natao taminy ary koa nataony tamin'ny hafa. Ireo teboka roa reo zany raisika amin'ny loahevitra anankiroa zay omenantsika eto eo amin'ny fanoloran-jaza. Afetrany dia miditra isika eo amin'ny fanoloran-jaza zao. Ny amin'ny fanoloran-jaza voalaza ao amin'io katoko faharoa andininy faharoa amby roapolo ary efa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema mba hatolotra ho an'ny tompo. Eo zany natao tamin'i Jesosy le hoe tsodrano ho an'ny zaza na fanoloran-jaza ho isika natao tamin'i Jesosy. Fony izy vao tera afaka avalony araka ny fomba zany dia nentina izy araka ny lazay nentina ray aman-dreny ho any Jerosalema mba atolotra ho an'ny tompo. Zay zany aloha no mariatsika voalohany indrindra. Ny ray aman-dreny no nitondra zany hoe Josefa sy Maria no nitondra ny Jesosy satria
mbola zaza mbola voafaka valona izy a tamin'io fotoana io. Dia ao amin'ny andininy 7 sy 8 dia nisy lehilahy mpampon'Andriamanitra atao hoe Simeona nandray ale zaza zany dia nitrotro azy sy nivavaka ho azy ary nitsodrano azy. Halleloja. 430 a misy an'izay tsodrano zay natao zay. Eny ary raha izany a dia mazava be zany aloha fa fanoloran-jaza tsodrano an'ny zaza ity resahana eto ity fa tsy batisa fanoloran-jaza. Raisina hoe adidy ho an'ny ray aman-dreny tokoa ny tokony hanolotra ny zanaka ho an'ny tompo, tsy mivavaka fotsiny hoe anataranaka fa rehefa nahazo taranaka izy nalana vava, indrindra fa nahazo lay tsodrano ihany koa avy amin'ny mpiarabelona manao hoe arabainy nomen'Andriamanitra ny vary dia tokony ho fantatra ny ray aman-dreny a fa misy adidy miandry azy avy hatrany amin'izany zavatra izany satria fahasoavana fitahina avy amin'Andriamanitra io. Noho izany ny ray aman-dreny mananjanona ka rehetra nanteraka dia tsy tokony heritreritra manao hoe anaty zay tiako anaovana azy fa avy amin'Andriamanitra io. Te hiara mitaiza aminao amin'io Andriamanitra ary Andriamanitra koa ty tany zaza nateraka ao koa ny adidinao eo anaty an'Andriamanitra ry havana dia ny manolotra ny zanakao ho tsotrona ho tsofondrano ary ho entina mambavaka tsy batisa fa tsodrano izany resahana izany. Any amin'ny Luka 2:5 dia voalaza tao aorianan'izay fa nitombohery ny zaza ary koa feno fahendrena ary feno fahasoavana. Ny zaza zay voatolotra sy voatsodrano dia azona iantoka fa ahazo ihany koa ianao amin'ny fotoanany nitombohery nitombo fahasoavana. Teboka le faharoa dia hoe natao tamin'i Jesosy zany ary nataony ihany koa tamin'ny hafa. Aiza misy an'izay Luka Mateo 10:4 iazakazana ny fanazavana izany ofitininy izy ity dia zao ny voalaza ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Jesosy nyray eto nitondrany olona zaza nentin'ny olona ny zanany nakeny amin'ny Jesosy dia napetrany teo atrotrony Jesosy ary efa teo atrotrony Jesosy ireo zaza ireo marina fa nisy tokoa ny nanjaran'lay zaza kanefa tamin'izany fotoana zany dia tezitra Jesosy satria ny tokony atao amin'ny zaza dia ny mitrotro azy sy mivavaka mametra tanana aminy ary mitsodrano azy. Dia ilay natao tamin'i Jesosy indray zany eto no ataon'i Jesosy amin'ilay zaza teo antrotrony. Zany hoe rehefa avy eo dia hita ianao fa maro ireo zaza ho trotrona mpalompon'Andriamanitra maro eto ka ny atao aminy dia ny fametrahan-tanana sy fitsofandrano vavaka ho an'ireny zaza ireny. Averiko indray mandeha tsy batisa fa zany le atao hoe fanoloran-jaza ka fieziko ao iny dia hivadika amin'le anankiray manarakytsika. Zany hoe raha raisina zany dia zao natao tamin'i Jesosy io fanolorana io na tsodrano fony izy mbola zaza dia nataon'i Jesosy ihany koa tamin'ny zaza zay nanantona azy. Mazava zany tsisy tokony hisalasalana ny amin'ny fanoloran-jaza ary ny fanoloran-jaza dia tsy batisa azo atao ary ho tahin'Andriamanitra ny zay mino rehetra nitondra ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho atolotra eo anaty amin'ny tompo andro azy. Halleloja. Miazakazaka izany fanambaran'izany hiditra indraytsika amin'ny manaraka makasika ny amin'ny batisa indray no asina teny fo indray makasika an'izay dia iverenako ihany le teboka anankiroa natao tamin'i Jesosy ary nataon'i Jesosy tamin'ny hafa. Zay zany le izy ny amin'ny batisa dia zao ao amin'ny Mateo indraytsika no mahita 7:3 ka hatramin'ny 5:10 zay vakiko koa vetivetika amin'ny anaran'i Jesosy zany teny izany. Ary tamin'izany Jesosy dia avy any Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana nanatona ny Jaona izy mba ataony batisa. Fa Jaona nandaa azy ka nanao hoe izao ny tokony ataonao batisa ka ianao indray va no makady amiko
fa namaly jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika atanteraka ny fahamarinana rehetra ka dia nekeny izy. Halleloia. Jesosy natao batiza afa lay fandoranjazy natao taminy tary aloha ary afa ity batisa ny risony eto ity zany hoe raha ny elanelan'ireo vanim-potoan'ireo dia eo amin'ny 30 taona eo ny elanelan'ireo zany hoe tena nisy elanelana be mihitsy tao zany elalela taona be mihitsy ka tsy fangaron'le hoe fandoranjazy sy batisa dia azavaina aminao zany fa ny anankiray vo afaka 7 andro izy no nentiny ray aman-dreny nakany amin'ny tempoly fa eto ndray tsy ny ray aman-dreny tsony ny ray no mitondra azy afaka ny didiny ray aman-dreny fa zany olona ho atao batisa zany dia olo lehibe ka tsy entiny ray aman-dreny tsony mino aho fa reo 900 atao batisa reo tsy nisy ray aman-dreny akory nitondran'ireo mana hoe ity atao batisa ty zanako ty fefa lehibe izy reo fa zao noho izy resy lahatra tamin'ny fampianarana ao anatin'ny falebiazana sokatra ny saina sokatra ny fanany nandray zavatra tato amin'ity fiangonana ity izy dia izy mihitsy ny nanatona tahaka ny jesosy nanatona ny jaony ho ataony batisa noho izany ny batisa dia tsy ny ray aman-dreny no mitondra ny zanany ho atao batisa fotsofon-drano reny zaza entiny ray aman-dreny reny fa ny batisa dia fanolorantenan'olona anankiray efa lehibe sy matotra mahatsiaro matiny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra. Halleloia. Noho izany dia jesosy nanatona ny jaona ho atao batisa na dia tsy misy antony tokony ianao fa nabatisa azy ary satria tsy nanota izy fa ozy ny teny ekeo ihany fa izao ny mety amintsika atanteraka ny fahamarinana rehetra. Halleloia. Zany hoe misy fahamarinana tiany jesosy apetraka ianarana sy ho atao ka raha tsy nataony zany dia ho sarotra amin'ny olona hoe ohatrany ahoana le tokony ho atao nataony zany ary nekeny jaona ihany ny anao batisa azy satria zany no atanteraka ny fahamarinana rehetra. Halleloia. Dia niditra tao anatin'ny rano tsy hoe tetiavana rano fa nidiny atao anatin'ny rano izy mba ho ataony jaona batisa rehefa niakatra avy ao izy dia nisokatra ny lanitra lay nisy fanamasina nakaendriky ny voromailala nanamarina ny zavatra natao teo dia nilaza fa zanak'Andriamanitra sitrak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Halleloia. Hitanao fa iny batisa ny jesosy dia batisa manokatra ny lanitra mihitsy tahaka an'izao hitanao zao rehefa nisokatra ny lanitra dia feno fanamasina reo rahalasina bavy reo fa molo fenireo ary ao anatin'ny fahafenona nidiran'ireo ao anatin'ny rano ka le rano anaovana batisa dia tsy rano ray mitete na antetina amin'ny tanana fa rano be onjordanina mihitsy no niriboan'ny jaona sy jesosy tamin'izany fotoanany batisany izany riavana ny batisa dia tsy azo atao arakevina fa ny batisa dia efa nasehoan'i jesosy mihitsy izy modely ao amin'ny fianarana ka nizaniza atao batisa na mirosy mangetaheta irosy ao amin'ny batisa dia mazava be fa tokony zay natao tamin'i jesosy no atao aminy. Halleluia. Tokony zay natao tamin'i jesosy zany hoe tahaka azy efa ao anatin'ny fahavrian'ny taona tahaka izany dia toy izany koa ny atao batisa fa azadiny fa sady natao batisa jesosy nanao batisa koa jesosy. Halleluia. Halleluia. ao amin'ny jaona toko 7:2 misy zany teny zany jaona toko 7:2 ary rehefa afaka izany dia tonga tany antsodia jesosy sy ny mpianany ary niara-nitoetra tamin'ny tao izy sady nanao batisa. Eto indray ary zany ilay zavatra natao taminy no nataony ihany koa. Halleloia. Tsy vitan'izay fa nampanaoviny ao amin'ny teny zay voasoratra Mateo toko 7:7 ary jereo ihany koa ary Mateo toko 7:20 manao hoe komandiany ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra
manao batisazy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Alleloia. Jesosy mihitsy eto no mampanao mandehanareo atao mpianatra amin'ny firenena rehetra dia manaova batisazy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Le anarana tononona ao anatin'ilay batisy dia mazava be eto fa anaran'ny ray, anaran'ny zanaka, anaran'ny fanahy masina. Alleloia. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Mamela teny tsotra fotsiny aminareo. Raha io baiboly manontolo mantsy ny jerena dia hitantsika fa reo telo zay ireo dia samy nanana vanim-potoana misongadina tao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia ampelantanantsika io. Testamenta taloha dia nampisongadina n'Andriamanitra ray, ary ny testamenta vaovao filazantsara dia mampisongadina ny Jesosy Kristy, ary ny asan'ny apôstôly dia mampisongadina ny asan'ny fanahy masina. Noho izany tena misy ny ray, tena misy ny zanaka ary misy ny fanahy masina. Zay miara-miasa reo ahasoa zay tian'Andriamanitra. Koa ny batisanao mba hahasoanao dia tononona amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Halleluia. Ka dia io teny Jesosy manaova batisazy. Nasainy natao mibatisa ary nomeny koa ny anarana anaovana lay batisa. Dia io no afatra ary io no tanteraka eto androany, satria efa nisy mpitory-teny marobe miparita isam-piangona, ary indrindra fa le tao fohy be zay solona n'Andriamanitra fa nahatonga anao mpianatra. Alleloia. Ary efa mpianatra ianao dia resy lahatra na azo fampianarana dia anao nanolo tena ho amin'ny batisy. Tsy sakanana izaleta eto zany fa io no mahatanteraka ny hoe manaova batisazy ka dia ho atao batisy ianao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Abetsaka lefa vita batisa tamin'izany ihany koa. Raha amafisina kely zany rahalahy sy anabavy eto ampamaraparanana ity afatra ity. Ny batisy dia natao an'olon-dehibe ary mazava be fa ny olona efa tafiditra ho isan'ny mpianatra. Zany hoe nanaiky ny toriana teny, nandray teny mampianatra anao dia mianatra ianao. Misy zavatra mpitainany aminao, mila hainao, mila fantatrao. Rehefa hainao zany dia tafita fianarana ianao. Zany hoe ekeny ianao tao amin'ny fanadihadiana ny batisy dia nisy zavatra nanontaniana nareo, ka rehefa voavalinareo zany manaprovo fa mpianatra mendrika ianareo dia nekena ny batisa nareo rahalahy sy anabavy. Fa eto dia zao io batisa io dia misy sary natandindiny zay asehon'io batisa io. Azay no anisan'ny zava-dehibe lazaina farany dia tapotra ny fanazavana tompoko. Le batisy olona efa nibebaka araka le toriteny le tompon'Andriamanitra teo aloha, mibebaka dia atao batisa dia azo fanahy masina. Olona efa nibebaka. Alleluia. Olona mino zay mino sy atao batisa no vonjeny. Mazava be fa zany olona efa mahay mibebaka sy mahay mino zany olona efa arisaina, olona efa mataka zavatra tsara. Ary tandido le batisa anaovana batisanareo no resahana farany ato amin'ny Romanina toko fahenina ka ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahadimy. Tsy ovakitsika io fa zao rehefa mamaky azy ianao dia fantaritra fa ay le batisy tiany Jesosy atao amintsika tsiraray avy amin'ny olona rehetra dia zao batisa misy tahafana. Ka ny fanahafana dia amin'ilay fahafatezan'i Jesosy sy ny fandevenana azy ary ny fitsanganany velona rehefa afaka andro atelona, velona mandrakizay hatramin'izao velona Jesosy sika. Alohan'ny hitsanganany dia tsy maintsy maty izy ary tsy maintsy nalevina izy. Zay le tandidony le batisy na sary toy izao le fanazavana. Ny olona anankiray tsy maintsy matiny amin'ny io taloha. Mazava be fa zay ny antony le fibebahana mibebaka satria misy ota teo aminy. Dia rehefa vita fibebahana amin'Andriamanitra ny olona iray dia matiny amin'ny ota izy araka le toriteny teo, le vonin'Andriamanitra ny ota. Alleluia. Foanan'Andriamanitra le fahotana.
dia misy ny famelan-keloko rehefa zay maty ny amin'ioty dia tsy maintsy alevina ny faty tsy maintsy alevina ny faty rehefa maty Jesosy dia nampidinina dia nalevina tao anatin'ny fasana nandritra an'le atelona izy ka ny maty dia tsy maintsy alevina fa tsy azo apetrapetraka fotsiny eny tsy azo apetrapetraka njoro-trano fa tsy maintsy alevina ny maty tsy natao iaramonina ny maty sy ny velona fa tsy maintsy alevina ny maty noho izany le rano be alo fanabatisan'ireo raha lasana bavy eo dia entiky ny fasana ary izy reo zay manatona dia manatona hitondra lay tena n'io dia efa maty ao aminy mba ho alefina ary efa nasitrika reo dia atsangana amin'izay ary ny fitsanganana iny olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha reo fa tonga vaovao reo aleo alasana ne anareo raha lasana bavy io atao batisa rehetrarehetra eo noho izany zay no fanazavana azy nentina sy ampitaina amintsika satria iroso ho amin'izany zava-dehibe zany tsika amin'izao fotoana zao fa ny afatra apetrako aminareo 5 ho atao batisa ireo dia zao raha lasana bavy ity fotoana ity le sitrako ny tompo ananganana anareo ary atao apaby maso izy vavolombelona izany fananganana anareo zany ekena fa nisy tokoa tao aty fa zao menoy anao androany fa efa maty efa resy le faotany efa resy ny devony ary akety tia nangananao apaby maso Andriamanitra androany ho atsangana taka ny fitsanganan'i Jesosy amikerany ianao amity androany maraina ity ary tsy anao ihany nitsangana fa hoy hoe hitsangana koa le ny tokantrano zay mana tokantrano aminareo hitsangana koa ne ny hoavinao hitsangana koa ny fahasalamanao hitsangana ny finoanao hitsangana ny fampiasanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya.